Mbola anatin'izay taranja bola lavalava izay ihany tetsy mikianjana Larbi kosa indray ny section Antananarivo renivohitra dia nikarakara faninana nandritra izany fotoana izany no nanambarany filohan'ny section Antananarivo renivohitra fa mbola maro ireo filevana tsy nahavita ilay fanavaozana ny club zany ahafahana mahazo ilay certificat de conformité vaovao zany ho an'ny club fanavaozana takin'ny eo amin'ny rafitra iraisam-pirenena sy ny eo anivon'ny fédération moa ity fanamboarana ny club ity ka dia manainga ny rehetra ny filohan'ny section Antananarivo renivohitra ho an'ireo filevanao aminy mba hikarakara izany faran'izay aingana mba hirisona eo amin'ny fifidianana. Mbola betsaka ireo filevana ao anatin'ny section Antananarivo renivohitra no tsy nahavita ilay fanavaozana ny ekipa hivadika au club. Araka izany dia manentana hatrany ireo filevana ny filohan'ny section Antananarivo renivohitra mba hanamboatra izany fivadiana au club izany. Na izany zanefa dia miezaka hatrany ny section Antananarivo renivohitra mikarakara fifaninanana mba tsy ivilian'ireo mpilalao taranja baolina lavalava any amin'ny zavatra hafa. Raha vava ngamba tataka misy nampilaza amin'ny filevana hoe mila terina any amin'ny fédération ny conformité sy ny dossier izay mavita satria ny fédération ihany no manome ny ministère hoe reto ny olona afaka hamoahana conformité zany dia ireo ihany ny afaka mifidy fa le filevana zany misy betsaka ireo le manadala ny sain'ny filevana sy manatitra an'le izy fa ato zany amin'ity herinandro manaraka ity ny section Antananarivo renivohitra dia anao fivorimbe anankiray extraordinaire zany ho an'ireo filevana mikasika an'izay resaka conformité sy fifidianan'izay mihitsy. Inona no mety ho fanapahan-kevitry ny section raha toa ka mbola misy ireo filevana izay tsy manaraka an'izay fanavaozana izay zany eo anivon'ny club? Rehefa tena miziriziry amin'ny heviny moa ireo filevana dia izay filevana mavita conformité ihany na 10 ary na 20 ireo no aroso hiatrika ny fifidianana section Antananarivo renivohitra. Tamin'ity androany ity ary dia maromaro no lalao nitanterahana tetsy amin'ny kianjana Larbi ka isan'izany ity arahantsika amin'ny sary ity izay fionana teo amin'ny AT Ivandra manao akanjo mavo sy ny CFA Napandrana manao akanjo maitso. Toy izao kosa ireo vokatra hafa tonga eto am-pelatany nandritra ity fahaninanana ity. Ny RCDA Ananosy be dia niondrika nanoloana ny RCAC any Andranomanalina tamin'ny isa 4-3. Ny FTM Morarano nandresy ny TMA Anosy be tamin'ny isa 13 no 13.